somary mitodika fisavanana kely ianao dia zao hoe tonga fotoana fisakafoanantsika zao am'misy tsy mitodika mihitsy ve sa mihinandrery mba jereo kely ne mandidina anao fotoana fisakafoanana zao hoe amen fahasoavan'i Jesosy ho antsika rehetra amen faharoa manarakaraka an'izay zava-dehibe amin'Andriamanitra ny manokana fotoana ho azy ny zavatra hitantsika ao anatin'ny baiboly raha mamaky baiboly ianao ary hatramin'izay mety nampianarana anao na fantatra ao anaty baiboly dia zay rehetra tena mitady an'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita azy averiko ihany zay rehetra tena mikatsaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita azy androany zany raha Jesosy ny atongavanao eto ary Jesosy koa no mitarika anao eto dia amin'ny fifaliana ahita ny tompo ianao ary zay mahita an'Andriamanitra dia mahita fiainana izy zavatra tsapantsika ao anatin'izao vanim-potoana izao dia zao natao hoe vanim-potoana farany ary amin'ny vanim-potoana farany azy dia efa voasoratra fa any am-parany any dia isy andro mahory ary ao anatin'izany andro mahory zany indrindra no ifampaherezan'ny kristiana ny zavatra rehetra mitranga zany amin'ny tontolo rehetra maneran-tany zay hitantsika ny tena marina dia fampiomanana antsika kristiana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy any amin'ny raha ao an-lanitra eo ihany no hoe fitoriana filazantsara ho an'izay tsy manana an' Jesosy efa anankiray tsy maintsy atao iny ary tokony ataontsika kristiana fa ny tena marina koa anankiray ny vanim-potoana mitranga zay mety endrika fahoriana dia fampiomanana antsika kristiana hiomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo no izany ao anatin'ny fahoriana maro isan-karazany zay mitranga amin'ny fiainantsika dia mazava ho azy tsy vita ny herintsika miatrika an'izany fa mila ny herin'Andriamanitra isika mba jereo kely leo akaikinao dia teneno izy mila ny herin'Andriamanitra isika amin'izao vanim-potoana izao amen ijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika entiko ampidirana ny afatra androany ohabolana toko fa efatra amby roapolo ohabolana toko fa efatra amby roapolo dia raha isika ny andininy fa folo marihana fa ity toriteny ity satria efa misokatra ny chaîne YouTube antsika fanasy fiainana mada dia ity toriteny ity dia azonao arahana ao aoriana kely ao anatin'ny YouTube antsika ohabolana toko fa efatra amby roapolo dia raha isika ny andininy fa folo amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika isa roatelo raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao averintsika mafy any isa roatelo raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao nambara tany am-piandohana fa andro ao anatin'ny vanim-potoana fahoriana zao andro farany zao ary ny ohabolana nambarany Solomona raha nanoratra Solomona ny boky ny ohabolana zay boky ny fahendrena hoentina miatrika ny zavatra rehetra dia nilaza Solomona ao anatin'izany hoe ekena fa andro fahoriana zao fa zao kosa raha ao anatin'ny fahoriana ianao no reraka dia hita ao anatin'izay koa fa ny hery ao anatinao dia kely zany hoe misy zavatra ihany koa mitranga eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy mety misy zavatra problema maro izy lalovantsika tsiraray avy ianao tonga eto zany zao dia azoko inona 90 isanjato fa ny antony ny atongavanao eto dia satria ianao misy fahoriana menjady aminao endrika olana sambara manontany io akaikinao mety ho marina ve zany fa inona moa zany no ataonao eto raha toka milamina be ny fiainanao mety le isan'le 10 isanjato ianao hoe mamilamina raha ny fiainako Andriamanitra dia zany anatona sy connecté aminao foana fa ny akabe azy atsika rehetrarehetra amin'izao andro farany zao zay ao anatina fahoriana dia mitady an'Andriamanitra satria betsaka loatra ny zavatra menjady jereo no akaikinao tsy diso ianao raha mitady an'Andriamanitra ao anaty fahoriana hoe
tsy disotsika ary marina ny lanatsika, tsy diso adresy ianao tonga eto ary fanay masina no mitarika anao eto, satria Andriamanitra dia manana teny feno hery ampaherezana anao anatin'ny fahoriana minjady aminao. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra zany na nanoratra Solomona dia ny hoe nizaniza zay ao anatina fahoriana amin'izao andro farany izao ka mifikitra amin'Andriamanitra izy, na ao anatina fahoriana azy dia misy herin'Andriamanitra tiany hanafiana ny olona io foana isan'andro. Dia hoy izy Solomona teto hoe rehefa reraka ianao anatin'ny andro fahoriana dia kely ny herinao, efa matsapanao teo amin'ny fiainanao ve zany? Nisy fotoana folo taona lasa tany nisolokiny ny olona izay mpampanofa fiara moa zany dia le madama zany le mpanao business be reny dia langolangony vola aloha zany amin'ny voalohany tonga dia aloha izy izy ny herinandro dia aloha fa aza lefa tsony le fiara fa hofaina dia nofainy le olona le fiara dia rehefa nofainy nadritra ny herinandro efa voaloha ianao zany milamina tsara ao anatin'ny herinandro hoe miasa ny fiara ianao na ray vola que demande le peuple, zany ny tsara ndreny. Fa vita le herinandro dia miteny amin'izay izy hoe mbola tohizinao izy ny location ao anatin'ny 10 andro fa misy zavatra atao dia mivoaka kely n'Antananarivo dia ohatran'izao fa tonga dia ataovy le compte fa ao alohanay dia ianao moa zany efa latsaka ao anatin'le hoe efa voaloana herinandro dia tsy nieritreritra ntsony fa nandeha amin'ny fatokisana. Dia tapitra ndray le 10 andro 2 andro tamin'izay ihany nalohany fa efa natao foana zany le compte dia vita ndray le 10 andro dia mbola nitohy ihany izy fa raha tafakatra teo amin'ny ray volana sy tapany teo amin'ny 4 andro teo le location le fiara dia ianao zany mahazo hoanina foana satria mandeha fa sara izy dia izay zao aty dia manao an'izao dia manao an'izao dia ianao zany hoe mba vola mitambatra iny rangà dia mety rangà zany fa tsy maninona dia nitambatra n'izy dia efa tafakatra tany amin'ny 30 millions manodidina tany zany totalina dia teo amin'izay ianao rehefa ianao zany miavanse zavatra PDP miavanse zavatra PDP na ny karaman'le chauffeur na ny rehetrarehetra tsy hitantsony le madama avy eo zany hoe le tômôbilina mipetraka eo amin'le tranony zany efa naiky lasa fa raha tsy ohatrany hoe fadaminan'Andriamanitra dia tonga raha-potoana dia tonga teo amin'le toerana izy tsy tao fa ny tômôbilina sy ny lakilemba tao dia noentinay ny tômôbilina fa le vola zany natsona misy charge efa niavansena tamin'le vola fa tsy azo le vola ary efa tsy azo le vola teo amin'izay ianao zany diso daholo ny kajy dia neny eo akaikinao hoe raha vao be ketrika dia diso ny kajy tenena zany diso daholo le kajy vola efa lany ianao manantena be andray vola be zany very nefa le madama tadiavina telo volana tatioanina reo hoe nigadra le madama ay zany tsy izay ihany nanambola taminy fa maro be ny nanambola taminy ianao nefa mivavaka ary efa mivavaka ianao mametraka an'le asa operatany Jesosy io taio le fiara taio le asanay taio le zao kanjony izy na mivavaka azy ianao misy fotoana mikatsony izy ny tena marina ao anatin'le tena filanao mihitsy ao anatin'le zavatra mampahory ianao tena misy fotoana tena latsaka ny herinao tsy fantatra mbantranga teo aminareo zany fa rehefa latsaka ny herinao tao anatin'le izy rehefa kely ny heritsika ao anatina fahoriana navavaka aza tsy voatonda intsony dia namboary ny tompo satria tsy hitantsony le olona namboary ny tompo efa mampahery tena aloha ny voalohany fa tamin'ny fotoana ianao tsy nampahery tena ntsony fa tena nanaiky Jesosy avelana ihany ity avotsitra ihany raha amin'izao andro farany izao marary ve zany sa tsy marary mampahory zany sa tsy mampahory dia tsy navita ny vavaka dia tsiaro ny teny lazay Solomona ty hoe efa be dia be ny fahoriana kely ny herina jereo no akaikinao ao anatin'izao andro farany feny fahoriana zao mila ny herin'Andriamanitra ianao
Korintiana voalohany toko faharoa ny andiny faty. Korintiana voalohany toko faharoa ny andiny faty. Tsika mila miara-manaiky amin'izany. Mila herin'Andriamanitra izy. Amen. Korintiana voalohany toko faharoa ny andiny faty. Ny apôstôly Paoly dia milaza raha ny andininy fahatelo dia hozy izy hoe raha izao hozy izy raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Tsika rehetra miara-mamaky ny andiny fadimy. Mba tsy horenany finoanareo amin'ny fahendren'olona fa amin'inona miara-mamaky tsika ny andiny fadimy. Mba tsy horenany finoanareo amin'ny fahendren'ny ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Aisany ao amin'ny fotoana tena kely ny heriko ka mila ny herin'Andriamanitra dia esoriko avokoa zany ny zay rehetra mety hoendrika fahendren'olona rehetra. Le fahendren'olona mba reto dia manomboka eo amin'ny tenako zany. Be dia be no mikaroka vahaolana amin'ny fahendreny sy ny fahendren'ny olona zay ratoviny etsy. Raha kristianina ianao, an Jesosy ianao, manolo tena ho azy ianao, mila ny herin'Andriamanitra ianao anatin'izay andro fahoriana nanovanao, dia tsy mila ny fahendren'olona ianao fa ny fahendren'Andriamanitra irery ihany. Jerena kakanao mila ny herin'Andriamanitra isika. Ry havana malala ao amin'ny tompo mila tsaratra amin'izay avokoa izay rehetrarehetra heverintsika fa vahaolana hita ny ty saintsika ty. Fa mila ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Amen. Aza manana fasahiana milaza fa diso ny fampianarana milaza manao hoe vitanao io. Misy an'izany sa tsy misy an'izany? Dia voizina be fa ianao no mahavita azy, tsy ianao no mahavita an'io fa Jesosy no mahavita an'io. Tsy ny herinao no ahafahanao miatrika amin'ny fahoriana amin'ny andro farany, fa le herin'Andriamanitra feno ao anatiny. Tena sokontsika fa mety hoe amataona ny nampanovon'Andriamanitra fa be dia be ny zavatra tsy vitako, tena tsy vitako, ary na vitako aza dia nomen'Andriamanitra fahefana. Jesosy tsy vitako fa ianao foana mahavita. Jereno kakinao miherintsika hoe tsinitsiny. Amba jerenao tsara mihitsy izy. Miherintsika tsinitsiny. Tsika ny misy fotoana tena mampiasa ny volantsika. Tsy marina zany. Mampiasa ny fahalalantsika olona. Vao misy zavatra mitranga ka endrika fahoriana tonga dia ranona mahavanty. Ranona no antsoina. Dia antsointsika daholo izay rehetra mety heverintsika fa hamany olona tsika. Fa ao anatin'izao andro farany izao izay tena vanim-potoana izahan'Andriamanitra toetra ny tena olona. Amen. Hitanao reny problema maneran-tany mitranga ireny. Ohatra hoe Andriamanitra manofa vary. Dia manavaka ny akotry sy ny tena vary. Antonio kakinao ohatra izany Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Dia esorina izay tsisy. Izany hoe izay finoana tsisy, fiorenana tsisy, fahendrena tsisy ao anatsika, dia esorina Andriamanitra amin'ny alalana fahoriana. Fa ao anatin'ny fahoriana, ny herin'Andriamanitra ihany vahaolana. Ianao tonga eto tsy diso adresy ianao. Tsy ireo kely ny akakinao dia mankasokelo. Tsy diso adresy ianao raha vavy aho. Tsy diso adresy ianao raha nabavy aho. Amen. Amen. Satria ny fitaom-bavaka takan'izao dia fanovozana ny herin'Andriamanitra. Zavatra tsy takatry ny saintsika anie dia izao hoe ianao mivavaka, ianao miainy ten'Andriamanitra, ianao manadra-tanana, ianao tonga mamonjy fitaom-bavaka takan'izao amin'ny tontolo tsy hita maso, Andriamanitra manafy hery ianao entina miatrika amin'ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Gaga be ahafaly ny fitsarana. Dia hozy izy ilay mpiasa tao anatin'ny fitsarana hoe ilay olona diakona ao anatina fiangonana. Mba izy mikarakarana ao anatin'ny fitsarana.
dia osisy hoe pastera osisy a ny aty marina fa mivavaka marina fa Jesosy a no ivavahantsika apetraksika amin'ny tompony zavatra rehetra fa pastera vola no manjaka aty vola no mahery aty ny orona ihany aloha ny adi-dohako mieritreritra an'izany hoe diako no mampiresaka an'izany hoe tena vola no manjaka aty ohatrany hoe mampiseho sary Andriamanitra hoe ohatran'izay zany le tontolo amin'izao ato farany zao ny vola no hery ataon'ny sasany hery ny fahalalana olona ny fahefana ny tanjaka ny bika manendrika ny diplôma ny asa tsy ry havana anoantsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia tokony hijery ny iova ny fijerintsika tokony hifindra ny fijerintsika ataovy amen fa ny herintsika dia ao amin'Andriamanitra iriry halleloia halleloia tsaroko tantara ao anatin'ny Baiboly fa Mosesy zany anie ka mission tena goavana be napetraka Andriamanitra tamin'ny Mosesy mahalay fisaran-tsaina hoe ny Egyptiana sy ny maramila ny Egypta anie ka tena farak'izay matanjaka tamin'izany fotoana zany hoe raha ny hery Mosesy a tsy manana nizaniza nefa dia olona amina tapitrisany amina tapitrisany ireo zanak'Israely izay hoentiny fa rehefa tonga ny miaramila ny Egyptiana dia hamofo ny ainy Mosesy hamono hifofo ny ainy zany hoe ny tanjo ny Egyptiana zany dia tena andringana ny zanak'Israely sy Mosesy ray amanontolo fa inona kay teo ampelantanan'ny Mosesy tsy nisy ninina teo aminy tsisy ninina teo aminy ary isaky mitaraina ny zanak'Israely ianao Mosesy nahatonga an'izao zavatra zao nataonao ihany ny décision anao ihany anaona ihany mipetraka tsara tany Egypte dia inona nataon'ny Mosesy tonga izy dia nitodika tamin'Andriamanitra Andriamanitra enonao ve zany monomonina ao arinao zany tsy manana afa-tsy anao nitodika tamin'Andriamanitra izy fa avy eo Andriamanitra maneho fahagagana ho an'izay tena mitodika aminy ao anatin'izany fahoriana zany mandalo fahoriana ve zao lalana lalovanao mitodia amin'Andriamanitra atsara amin'izay zay mety heverinao fa fitaovam-piadiana rehetra tsy hahatonga anao lavitra zany amen amen jereo akaikinao mitodia dia manivoza ao amin'Andriamanitra amen Mosesy tsy nanana ninina fa inona ny nanana lohalika ny foritra ny nanana inona koa izy nanana vavaka izy ianao ve manana vavaka manomboka ny vavaka manana lohalika azo foritra ve ianao manomboka ny vavaka jereo akaikinao raha tsapanao fa tsy vitanao io izy dia vita ny vavaka azao an'izany manana fitaovam-piadiana ingatsika ao anatin'ny vavaka sy lohalika ny foritra ngeneritsika amen hiditra zao ampianatra mety be miendrika fahasametana maro isan-karazana resaka tamina mpanompon'Andriamanitra maly vita fitaombavaka dia misy izy hoe ny anay zao sisy pastera ny zanakay anankiefatra mbola tsisy tokotany mihitsy manana zao tsika miteny zao nefa efa hianatra amin'ny début septembre tsisy tokotany ianao ngamba mety efa mba misy tokotany kely fa tsisy tokotany fa zao ny zavatra ohatrany nahakasika tao anatin'ny fiteniny tao anatin'le resaka ny fanaovana matoka an'Andriamanitra zay matoka maninona ny renao zany afatra zany androany mety misy zavatra taonge tsy zavatra azosika raisina intsony fa zay milana ny herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra hitany masosika fa ny herin'Andriamanitra miankina amin'ny finoana ao anatsika amin'izay ahoritsika arabakitsika farany ny andininy fadimy amin'ilay Korintiana voalohany toko faharoa dia hitotsika mba inona ozy izy vakio mafy ataovy mafy ny feonao mba avereny mafy noho izay any mba
mba tsy orena ny finonareo amin'ny fahendren'ny olona. Misy mesazy mitovitovy nanomboka sabotsy ka hatramin'ny androany latsinainy maray. Efa misy olona miaino fandarana dia mitovy misy ilay mesazy fa olona samihafa ilay izy. Fa zavatra be dia be tao anatin'ilay mesazy dia hoe maka vola tany amin'ny banky izay dia tsy maintsy andoha amin'ny andro ohatran'izao nefa ny ompela-tanana tsy misy hoe tao ambavaka. Dia be dia be koa manoratra ao ambany ao hoe manana olana raboly izay dia tsy maintsy andoha fa efa ohatrany hoe efa manao menace zany ny ao amin'ny sekam amin'ny partiana vakina karaty moa misy an'izany. Manao menace ny ao amin'ny sekam fa apakatra ny raha dia mioro matahotra ny olo. Tiako atovavana ao anatin'izany hoe ny fahendren'ny olona dia zao hoe rehefa misy olana na misy tsy fahampiana na misy fahabangana misy zavatra mitranga ao atokantrano ka ilana vola dia ny réflexe antsika voalohany tonga dia andehantsika an'iny injana anao kredi anao an'izao fahendren'ny olona ary be dia be ny kristianina latsaka ao anatin'izany miferinayna mandoa vola ny banky. Riavana izay efa vita tompony hanokatra lalana amin'ny fanefanana izany. Tovy amen. Fa manomboka androany andao hitaizan'ny fotsika tsy anorona ny filoantsika ny fahendrena fa anorona ny filoantsika amin'ny herin'Andriamanitra. Jerenao akaikinao manome herin'Andriamanitra ianao azo tovozinao. Alleluia, alleluia. Mitsavotra aminao mandray an'izany fa mitombo hiasa ao anatin'izany. Farany oabolana toko fahatelo. Rehefa ny an-trano mba mahazo sika tao dia azonao vakina ve ny oabolana toko fahatelo ny andininy rehetra fa izay omeny tompo antsika androany ihany no izy. Amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany ny soramandry dia mivaky ohatran'izao: famporisihana hitondra tena vakio mafy, famporisihana hitondra tena tsara. Hitanao le hoe manana an' Jesosy tsy hoe mandray azy dia zay, fa le manana an' Jesosy dia ambolen'Andriamanitra hanana fitondran-tena tsara mifanahaka amin'izay fandraisana Jesosy zay. Amen. Dikan'izay le mivavaka zany tsy hoe miditra am-piangonana na le hoe mivavaka dia manana olana dia apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra dia mijanona treo. Fa ny tena marina le mivavaka dia mangalatahaka na manao ny fomba rehetra ianarana mba hanahaka anana ny toetra an'Andriamanitra. Ary eto ny ambarany dia hoe amporisihana mba hitondra tena tsara. Dia hozy izy voasoratra: anaka aza manadiny ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didika. Izany hoe le fitondran-tena tsara zany dia miainga ao anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, miainga avy ao anatin'ny fotsika. Amen, amen. Hitanao ny dikany hoe fitondran-tena tsara raha amin'ny teny vahiny izy dia hoe karaktera. Raha tohintsika kely dia karaktera spirituel mila ananantsika manana ny Kristy zany. Ary anisan'ny karaktera spirituel tokony ananantsika dia ny ao anatin'ny fotsika dia tokony hifandraika amin'izay didin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fotsika, eo amin'ny fiainantsika dia tokony ovaovan'izay ny ao anatin'ny fotsika. Maka ohatra, rehefa misy olona manisy ratsy anao, inona ny didin'Andriamanitra raha ny fonao no resana? Sa ianao mbola tsy nasian'olona ratsy mihitsy? Averiko kely ary raha misy olona mangarika anao tsy amin'ny antony fotsiny. Misy ve zany sa tsy misy? Isan'ny efa mahatratra an'izany atsangana hoe ny tanana.
tonga dia makarika fotsiny tsy tianao zao fotsiny le olona ianao nefa mivavaka ianao manana an Jesosy inona ny tokony ao anatin'ny fonao manehoanan'izany inona le fitondratena tsara tokony mitazana ao anatin'ny fonao valina arika koa ve zao ary zay nanangany tanana rehetra teo mba izy amin'ny tany inona ny nataonao hoe tamin'izy nagary tamin'izy olona nagarika anao inona olona inona olona papi ianao rehefa mivavaka inona navalitsika izay hitazanana toepontsika nitsikinao izy bravo be raha nitsikinao izy valinao tsika izy dia inona tany anatin'ny fonao voadona kely any fa avy eo nanino vitanao ve mivavaka ho an'le olona vitanao ve mety hoe nanatona le olona dia nanatona fa maninaka izy zany mangarika atao tsy tsara vela tsy fa tsy vity zany tsy vity zany fa izay mitazanana ao anatin'ny fotsiny satria eto misy soratra masina manao hoe famporisihana mba hitondra tena tsara zany hoe le fotsika mba hanahaka ny fony Jesosy ary zay indrindra ny ambara teto any akazamana dino lalako izy vahoaka ny fonao hitandrina ny didika toizina faharoa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anamponanao aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana afehezao-bozonao zany ary sonaty eo fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka hitanao zany le fitondran-tena tsara dia miainga avy ao anatin'ny fotsika tsy amin'ny fihetsika izy misy olona hoe tsara ny fihetsika ivelany fa ny ao anatin'ny fony tena feny fihetsara-melan-tsena marina ve zany sa tsy marina misy fa ny fotsika mihitsy mitazanan'Andriamanitra miainga ao anatin'ny toe-potsika no atao hoe manana fitondran-tena tsara araka ny sitrapaka teo zao tena tsapako mihitsy fa raha le fijona favolom-belona resako natao hoe very ny vola fa tonga dia tsy mety tsara velantsika kosa aloha zay fa tena tezitra atao anatitao nisy fotoana raha tena mibolisatra mihitsy ohatrany hoe maniry ratsy amin'ny olona fa rehefa naheno telo volana tateoriana hoe nigadra le madama dia nifona tamin'i Jesosy indray ohatrany hoe sanatria marina le telo nanisa ratsy amin'ny olona tena ao anatina endrika tahakan'izany no ahitana ny fitondran-tenantsika fa io fitondran-tenantsika io ao ambany ao raha maraparantsika dia miankina amin'ny fitondran-tenantsika ka no hitahian'Andriamanitra antsika miankina amin'ny toe-potsika no anokafan'Andriamanitra lalana ao antsika amen ary ho Davida hoe nanome ahy araky ny foko any Jehova zany hoe misy toe-po tazan'Andriamanitra ao te ho tahina ve ny asako te ho tahina ve ny ankohonako te ho tahina ve ny fiainam-panahiko te ho tahina ve ny fahasalamako miankina amin'iny ny herin'Andriamanitra sy ny toe-po ato anatiko zany dia ndao ingatsika maika ny andiny fadimy miara-mamaky mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy matoky fa za miankina vakio mafy any matoky fa za miankina hitanao zany le fotsika zany tena mila matoky an'Andriamanitra amen na zavatra farak'izay sarotra azy matoky an'Andriamanitra misy zavatra manjavozavo eo amin'ny fiainantsika tsy ahitantsika vahaolana fa matoky an'Andriamanitra misy zavatra efa eritreretinao fa mihoatra ny fisainanao fa matoky an'Andriamanitra ny fiainantsika matoky an'Andriamanitra no manova ny toe-potsika hifanahaka amin'ny toe-pon'Andriamanitra ary efa tsara ny toe-potsika io sisy ny voasoratra matoky an'Andriamanitra fa za miankina amin'ny fahalalànao ny andiny fahelo
maneke azy amin'ny fa izy aniny izy andamina ny lalanao dia toytsika ihany aza manao anao fa ko mafy ihany aza manao anao fa matahora ka mifadiny hitanao fa fitondratena daholo zany aza manao anao endry le endry ny resantsika teo dia manakina ny fiainantsika amin'ny fahendren'olona ny tena fahendrena dia manorina ny finoantsika amin'ny herin'Andriamanitra raha ireo ary le toepo raha ireo ary le fitondratena ny anteny fahavaro inona ny vokany miara-mamakitsika dia ho famelombelomana ny nofinao zany sy ho fanamandona ny taolanao amidika teny hafa izy dia hoe ho sitranina ny fahasalamana. Amen. Misy fiantraikany amin'ny fahasalamantsika kay ny fotsika miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Raha jerena zany matoatsika marary lava dia jerentsika koa sao dia le fotsika tsy miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Jerena kakinao le marary tsy manino lazavan'izany izy ditsika io kely le marary tsy manino ampio kely ihany mpahazo ny olona rehetra zany fa ny ao anatin'ny fotsika kosa eo anatrehan'ilay tsy fahasalamana miankina amin'izy miatrika amin'izany tsy fahasalamana zany ndraindratsika rehefa ao anatina tsy fahasalamana dia miankina amina fanafody miankina amina dokotera miankina amina professeur miankina amina karazany be aloha hitatsika ko karazana fanafody zao na mitenena amin'iny zay mifanena aminao koa dia tia hoanina tia hoanina tia hoanina tia hoanina tianina bety any ranona fa tia hoanina tsy zany ve fa manomboka lohan'ny olona matoky an'Andriamanitra dia miankina amin'ny herin'Andriamanitra ary io herin'Andriamanitra io le hery le nofo nopotehina teo amin'ny hazo fijaliana io le hazo fijaliana miteny amin'ny hazo fijaliana ozy izy dia fahadanana ho an'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa ozy izy ho an'izay mino azy fanao fa le hazo fijaliana le fanombohana nofo le ketriketriky le nofo le fisainan'le nofo le fahendren'le nofo tsy atonga antsika lavitra zany ary eto rehefa amarany tsara aza manao anao mendry matahora n'Andriamanitra mivadiny ratsy fa rehefa vitsy zay dia ny andimy fahavalo velombelona amin'izay nofinao dia fanamandona ny taulanao zany misy fiantraikany hatramin'ny taulantsika ny fiankinana amin'ny herin'Andriamanitra tsy olona malemilemy intsony zany ianao tsy olona matahotra problema tsy olona miemitra ao anatina fizaham-toetra tsy olona mpiady aman'olona mitovy amen fa olona miankina amin'ny herin'Andriamanitra matoko ny valeranao ianao satria ny herin'Andriamanitra mameno anao. Alleluia. Izy kristiana hoe mpiady aman'olona isa tsy misy mantanina eo akaikina sao dia mbola hainao zany fa isika nge hitanao misy fitondratena misy zavatra nge ratsana n'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra atsika dia mila ratsana ny sanandrosanandro matovy amen isaky ny mandroso ianao dia misy zavatra esorin'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra marary le izy fa ny tena marina ao anatina karazan-javatra endrika fahoriana takan'izany zany rehefa haitsika mankatohany le sitrapon'Andriamanitra rehefa haitsika no manaiky mba ho ambolen'Andriamanitra tianantsika le fitondratena tsara dia iny fitondratena tsara iny no mendrika ho akarina rehefa ho avy Jesosy mba hala fisaraitsena hoe ianao le miady aman'olona eny tonga Jesosy dia ianao ve suravana tonga izy mivavaka foana fa eo amin'le ianao le miady aman'olona ianao le famaly aman'olona ianao le manoto fo ianao le tsy matoky an'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra fa matoky amin'ity karazan-javatra hitany masoko ity eo Andriamanitra ny tonga eo Jesosy no akany azy dia sura hoe tsika fa ho tafakatra ao anatin'izany jerena akaikinao mba antany kely eo akaikinao ianao ve mahazo antoka fa ho tafakatra hoe raha ao anatin'izany tsy tafakatra e zany iny ny antony atongavana ty am-piangonana ianarana sitrapon'Andriamanitra fa ao anatin'izany rehefa tanteraka rehefa ianao mihitsy ny manaiky hoe Jesosy ampianaro fa tsy mahay an'izany Jesosy tsy vitako zany fa vitanao zany tsy te hiankina amin'izaniza tsy te hiankina amin'ny zavatra hitany maso fa te hiankina amin'ny herinao irery ihany
dia lasa le kristiana mahafinaritra be ohatran'izao hoe misao fototra ianao amin'izay zavatra hitranga rabitso rafaka bitso satria tsy anao ny rabitso rafaka bitso fa an'izy an'Andriamanitra. dia matoky ianao dia mitsiky foana ianao dia hita miramirana foana ianao dia lasa sitranina ny fahasalamanao ataovy amay dia misy fiantraikany hatramin'ny taolanao zany zay voasoratra dia ny andiny fasivy amaranantsika azy inona ozy izy rehefa tonga izay fotoan'izay iana mamakytsika mankalaza Jehova amin'inona amin'ny fanananao sy amin'izay voaloha am-bokatao rehetra. Hitanao amin'izay fa ny fisinao rehetra ny fitahiana tonga eo aminao rehetra dia tsy mandeha dia ety seroa fa entinao mankalaza n'Andriamanitra satria izay le toy-po volen'Andriamanitra ny anantsika izay le fitondran-tena tsara ary eo amin'izay ny amaranantsika azy ny 10 ka dia ho feno ny tafotafo ny fitoeram-barinao ary ioatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Misy fiatraika sa tsy misy fiatraika? Ny aingatay izany nefa samy manana fahoriana izao. Ny aingatay izany le fo miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Jereno akaikina amboary ny fonao manomboka androany. Dia apika le fonao mihitsy ny olana hoe tsy le zavatra mitsanga zany ny tena olana fa inona le fotsika mihitsy atototsika azy ankinitsika amina inona manatena inona ny fotsika. Zay olana zany tsy maintsy mitsanga amin'ny andro farany misy foana zany. Ity olana ity tsy tapitra dia efa tonga indray ity tsy tapitra efa mananga sanga indray ny manaraka. Fa le fotsika mihitsy safidin'ny fotsika mihitsy hiankina amin'ny fa eny tena voasoratra ndao hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Misy fiantraikany gaga rehefa namaky an'io bolina toko fahatelo io hoe aive Andriamanitra rehefa avelako ianao anamboatra ny fitondran-tenako anamboatra ny foko avelako ianao hiasa ato anatiko dia ny fiantraikany dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao. Io ngely mampitotototo isan'andro isan'andro. Jereo akaikinao tsy mila mitotototo izany intsony amboarina fotsiny fo e. Amen ave amen tsy ampy izany amen izany. Inona no amboarina? Tsy omena olona ny fo. Jereo akaikinao aza omena olona ny fo. Tsy omena olona ny fo, tsy ankinina amin'ny zavatra miovaova ny fo fa ankinina amin'ny herin'Andriamanitra. Io fotsika io anisan'ny misy aretina tsy azo sitrana izy. Any foana ny mahavoatsika rehetra. Sa zany mahatonga n'Andriamanitra anaka atolory any izy ihany zany no mahavitany. Tsy tianao hitebitebitsony ny fonao atolory io Jesosy. Tsy tianao hanana fanahinana ny fonao atolory io Jesosy. Io fotsika io koa ne mitomany tsy hitantsika maso fa mitomany io tsy marina. Tsy tianao hitomany foana ny fonao eto hoe atolory io Jesosy. Ho avy Jesosy fo manao ahoana no mentsika mitsena azy. Ry havana ianarana isan'andro mitaizany fotsika mba hiankina amin'ny herin'Andriamanitra. Dao hiondrika hivavakantsika. Jesosy ny fahoriana dia efa voasoratra fa hisy amin'izao andro farany izao. Raha ny fahendrenay, ny fahalalànay, ny volanay, ny fahaizanay, ny fahalalànay olona dia tsy ary foana ny fahoriana mihitsy. Misy foana zany na mbola eto ambonin'ny tany izay. Ary voasoratra izany fa misotranao izay mitaona anay ho eto handrehany izany afatrao izany fa na eo izany fahoriana mety mahakely ny herinay dia homenao ny vahaolana ma tsy hanorona ny filonay amin'ny fahendren'olona fa amin'ny herinao irery. Teto izay nanovy Jesosy tamin'ny alalan'ny teninao satria ao amin'ny teninao no herinay
ao amin'ny teninao no iorenanay, ao amin'ny teninao no fanazavananay, ao amin'ny teninao no fitaovam-piadiana hoentina miatrika amin'izao andro faran'izao. Jesosy io fona aminao izay. Raha tokana ampiasa ny fona izay tsy niankina tamin'ny herinao, fa niankina tamin'ny zavatra maro isan-karazany. Toindraindray izay ohatrany manadino anao, toindraindray izay ohatrany tsy mivaky loha, toindraindray izay ohatrany manao tandrevaka, rehefa mety ny fiainanay noho ny amin'ny zavatra hita ny masonay. Rehefa mba misandratra kely izay, rehefa mba misy zavatra misokatra kely dia toa adinonay, toa ohatrany marere izay fa avy aminay avokoa natanteraka an'izany. Tsy Jesosy. Androany mampianatra anay ianao. Fa tsy hiankina amin'ny zavatra miovaova, fa hiankina amin'ny herinao indrindra. Jesosy io misotra mampafantatra anay tamin'ity atoandro ity. Fa rehefa manana ny fitondrantenanao izay, rehefa manokatra ny fona izay mba hiasanao, mba hanahaka anao, dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainanay, misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamanay, misy fiantraikany eo amin'ny ao an-tokantranonay, misy fiantraikany amin'ny fiainanay hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra izany. Jesosy manano ahidiny fanahinao androany, manaova asa ao anatin'ny fonony.